mampiasa hery ny mpitandrina ny filaminana. Nipopoka ihany koa ny bomba madatsa-dranomaso. Hitantsika amin'ny sary lieutenant iray teny Anosy mamono midaroka mpampianatra na dia ny mpanao gazety aza norahonana ity farany ihany koa. Tsotra ny baiko azon'izy ireo, atsahatra manomboka androany ity hetsiky ny mpampianatra Framma ity. Tsy amitra amin'ny fitakina ny amoahana ireo namany ny mpampianatra Framma itoy ny hetsika ho azy ireo ary tsy tsahatra intsony. Ahina araka izany ny mety ho fikatsony ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny ity taom-pianarana ity.